Marika Ravalomanana manoloana ny fanavozana tanteraka andesitry mpifidy mitona andrehetra andray anjara sy anara-dalàna. Fanehoan-kevitra ataon'ny fitondrana biby fampitahorana ny cybercriminalité. Foyer de vie Etsatamora zokiolona sahirana 470 no raisina antanana ao an-toerana. Sabotsy voalohan'ny volana Oktobra taona 2024 manoatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity hariva ity tonga sondrainao. Atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana arany tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Namoaka fanambarana androany ny filohan'ny RMDM sady filoha nasionaly ny antoko tiky Madagasikara Marika Ravalomanana nanomboka androany mantsy ny fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy eto Madagasikara ka nisy indrindra ny antsoavo mihezinezina nataon'ny filoha Marika Ravalomanana manoloana izany. Ny antsipriana izay avetrany ary eo amin'ny sary sirindra tsara ny toky Ramarola. Fifidianana madio mangarahara andraisan'ny rehetra anjara sy ekeny rehetra ny tanjona. Isan'ny antoka amin'izany ny fisiana lisitry ny mpifidy feno madio. Namoaka fanambarana ho an'ny vahoaka tsy ankanavaka sy ho an'ny mpitondra isan'ambaratongany ny filoha Marika Ravalomanana androany. Nandritra ny feonambe notarihany niaraka tamin'ireo mpitarika tima eny fotony no namoahany izao fanambarana izao. Fanambarana sy fanaintanana manomboka androany voalohany volana Oktobra ny fanisana ny mpifidy manerana ny nosy amin'ny fanavoizana tanteraka ny lisitry mpifidy amafisinay fa ny fananana ny lisitry mpifidy feno sy madio no antoka ahafahantsika manatanteraka fifidianana azo antoka sy ame vokatra eken'ny rehetra. Manoloana ny mahazava-dehibe zao fanavoizana tanteraka ny lisitry mpifidy zao dia mitona ny rehetra handray anjara sy anara-dalàna izahay ka dia manao zao fanambarana sy fanentanana manaraka izao. Voalohany ho amin'ny mpikambana atao anatin'ny antoko tiky Madagasikara na ny TIM sy ny RMDM ny rotobe mpanoatra ho an'ny demokrasia manaiky atsika rehetra mba handray anjara feno eo anivon'ny CLRE na ny voamera ifotony misala ny fanisana ny mpifidy anaramaso ny fomba fiasa eo anivon'izany CLRE izany mba tsy hisian'ny fanavakavahana na izay mety ho tsy fanarahan-dalàna. Anaramaso ny opération jugement supplétif sy ny fanomezana kara-panondro anentana ny olona mananjoa hifidy rehetra isoratra anarana ao anatin'ny lisitry mpifidy hitaky ny fanaovana peta-drindrina na ny famakina eo anivon'ny fivorimbe fokon'olona ny lisitry mpifidy alohan'ny famaranana tanteraka izany lisitry izany anao sy anentana ny olona rehetra anao fanamariana sy fitaraina raha mahita ny tsy fahatombanana ao anatin'izany lisitry mpifidy zany toy ny doublon kara-panondro mitovy laharana olona maty na tsy ampitony milohan'ny famaranana tanteraka ny lisitry mpifidy andefa sy ampafantatra ny aty amin'ny foibe eto belera ireo tsy fanarahan-dalàna rehetra mety hitranga mandrindry ny fanisana
ny mpifidy sy fandrefetana ny listy mpifidy vaovao ary ny famezana karapanondro araky ny voalasa teo ho amin'ny tompona ndraikitry liseny isan'ambaratonga mitonanareo mba hanatotosa zao fanavoizana tanteraka ny listy mpifidy zao ao anatin'ny fiandanina sy ny mangarahara tanteraka sy ny ara-dalàna miantso anareo mba amela malalaka resolotena ny atao politika eo anivon'ny CLRE anao ny asany amin'ny fanaraha-maso ny fizotony fanavoizana ny listy mpifidy rehetra ho anareo tompona ny mpanjakana rehetra miantso manainga ny solotena mpanjakana rehetra mba tsy hanao teritery na tsindry ho an'ireo tompona ndraikitry ny fokotany na ny district eo amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo amin'izao fanavoizana ny listy mpifidianana izao miantso ny mpitondro fanjakana mba hamela malalaka ny atoko politika isitraka ny zo omeny ny lalàna azy sy hanao ny adidiny amin'ny fanetanana ny vahoaka amin'ny alalan'ny famorim-bahoaka sy ny ainao manjery eto mpamarana azy dia manainga ny vahoaka malagasy rehetra mpandray andraikitra manoloana ny raharam-pirenena tandrefy azy avy mbola mamerina ny antso avo ny amin'ny tokony anaovana ny fiaraha-midinika concertation nationale andraisany rehetra anjara anatsarana io lalàna sy rafitra zay mifeny fifidianana zay misy ankehitriny io satria mbola mafisina ihany fa tsy ahafahantsika natanteraka fifidianana madio sy ame voka-pifidianana ekeniny rehetra raha io lafi-pifidianana misy ankehitriny io no oety manatantera ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena samy ten'Andriamanitra. Fotoana iray nahafahan'ny filomarika Ravalomanana nanome toromarika ireo mpitarika ny antokotima eny fotony ny fionana teto Belair. Nanomboka androany tokoa mantsy ny fanavozana tanteraka ny sitry ny mpifidy eto Madagasikara. Fotoana zao andraisan'ny olo-pirenena ny andraikiny mba hiadiana amin'ny alabato mba tsy anina intsony ao anatin'ny 5 taona manaraka. Afansisesy ny fanagadrana ireo olona mahasamamaky batsilana ireo zavatra tsy manjary rehetra eto amin'ny firenena tamin'ity herinandro ity. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filomarika Ravalomanana no nanamelohany izao fietsika ny mpitondra izao ary nanamafisany fa tena manjaka eto amintsika ilay antsoina hoe terrorisme d'État. Fanadidina avetrana ary mbola eo amin'ny sary asindra tsara ny toky Ramarola. Tato anatin'ny herinandro monja olona roa no nogadraina eny Antahamora noho ny fanehoan-kevitra sy fahamoam-baovao tao anaty tambajotran sosialy Facebook de Stanley Ramarvelo sy Maherlanto Manandafy. Voeloka igadra 3 taona ihany koa Ifaniry Soerinevo mpitarika ny RMDM ao Frantsa. Tampenam-bava tanteraka ny mpanohitra na ao anaty trano na anaty tambajotra-tserasera na andalambe dia tsy azo atao intsony ny maneho hevitra manakina ny fitondrana sy ny manodidina azy. Reto mpikambana ato amin'ny antokotika Madagasikara ny RMDM sy ireo olona manona sy manaraka tsara dia ho say ijoro fa io zavatra ataonareo io dia managadra an'ilay olona mamery zo an'ilay olona zay ny atao intimidation nafa baraka gadraina ilay olona tsy mety zao tsy fanao zao dia ny tompontsoan'olona anankiray ve ny ambition'olona anankiray ve fampitombona ny arinan'olona vitsivitsy ve no ampahorinany reto vahoaka malagasy amina tapitrisany reto dia tsy manana fo mangoraka kely akory ve nareo mba tsy rariny ity nilaza tany amin'ny Facebook izy na tamin'ny ainao manjery dia enjeny afa manotoana fiandrianam-pirenena fa raha inareo milaza sy manaratsy
dia manao fitoriana izay ty tsisy mandeha mihitsy. Loza. Tena loza. Anisan'ny terrorisme dia tamiatra amin'ireo mpanohitra ihany koa ny tsy famelana azy ireo anao ny asan'ny antoko izay voarafitry ny lalàna 2.12 tsipika 8.12. Manoloana izany dia nandefa taratasy any amin'ny ministeran'ny atany ho fangataham-panazavana ny antoko-tiky Madagasikara izay tsy mbola nisy valiny mandrakity ny androany. Manoloana an'izay fanakatsakana maro isan-karazany izay dia araka ny taritrany ataon'ny OMC dia ny hoe ny antony fanakanana dia baikony avao ambony. Dia nanao antsika atao anatin'ny taratasy hoe iza le avao ambony manao an'izay fanakanana izay satria ny préfet dia eo ambany fiahin'ny ministère de l'intérieur sy ny décentralisation ka rehefa tsy ny préfet no manao an'izay fanakanana izay dia lazao hoe iza. Ny farany zany dia hoe raha ohatra ka tena tsy azo manao hetsika ara-politika intsony ny antoko-tiky Madagasikara na tsy ilaina intsony dia lazao amin'ny fomba ofisialy fa tsy afaka manao an'izany ny antoko-tiky Madagasikara. Dia endrasana moa ny valin'ny taratasy izay nalefa tamin'ny 7 volana Aogositra izay Anisana andefasana dika mitovy amin'ilay taratasy tsy nahazahoam-balina io ihany koa ny filohan'ny repoblika, ny praiministra lehibe ny governemanta, ny filohan'ny komity ny fampihavanana malagasy, ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny ministra ny filaminam-bahoaka. Mbola ampatsia ary taky ny valin'ity taratasy ity moa ny TIM sy ny RMDM raha ny fantatra. Fanfanipaka amin'izay lazainy no zava-misy amin'izao sy ny ataon'ny fitondrana ankehitriny izao hoy ny mpanolotra sanan-tanàna Clémence Sararnirina tamin'ity androany ity mora tanteraka ny fanagadrana sy ny fampidirana amponja olona amin'izy ireo kanefa tsy izany mihitsy anefa no tokony omena ny vahoaka tamin'ny fampelezan-kevitra. Germain Menjanary, Mathieu Prince. Milaza ny fitondram-panjakana fa malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Mifanipaka amin'ny lazainy io anefa no zava-misy iainan'ny vahoaka. Tsy mahazo setra ho fanehoan-kevitra ny mpanohitra. Voaraona sy miakatra eo anivony ny sampandra misana ny cybercriminalité. Ireo maneho hevitra ka manakena ny fitondrana any amin'ny tambajotra sosialy izay any fitaovana mba ahazahoan'ny vahoaka maneho ny alahelo sy ny heviny amin'ny fitantanana ny firenena. Teny nentina nandresen-dahatra ny vahoaka tamin'izany hoe izahay dia hitondra fanovana ary tsy isan'ireo ametraka an'izany hoe fanagadragadrana olona tsy mitovy hevitra sy mpanohitra. Izany rehefa ho tonga eo amin'ny tany sy ny firenena. Endrika ratsy nefa ny hita ankehitriny manoloana an'izao fampidirana ponja vonjomaika an'ireo izay sanatry avy nananao ratsy, nananao zavatra tsy mety mamoehitra tao amin'ny tany sy ny fiarahamonina fa olona mijoro nilaza ny heviny nampafantatra vaovao noho ny fisiny izany atao hoe transparence na mangarahara sy fampafantarana ny zava-misy izay takin'ny vahoaka kanefa dia nalefa ny amponja ankehitriny. Tao anatin'izao fitondrana izao dia nisesy ny fampidirana amponja ireo olona samy maki-batsilana ny zava-misy marina ao amin'ny tambajotra serasera. Teo ny fampidirana amponja Andribery Jaravelo Manantsoa izay mbola tazomina any hatramin'izao vokatry ny fanehoan-kevitra tamin'ny tambajotra Facebook. Teo ny Rara Arfina Railsoa izay mazava fa tsy misy resaka nidirany akory. Ary ankehitriny dia io indray ihany koa ny Rara Stanley sy Maherlanto manandafy. Ka tsy tombony ho an'ny fitondram-panjakana velively zao zavatra misy izao, tsy tombony ho an'ireo pomba ny fitondrana ihany koa zao zava-misy izao ka za dia miteny hoe teneny ihany re ny fitondram-panjakana. Raha mbola azo atao ny miverina amin'ny fanapahan-kevitra, raha mbola azo atao ny mijery an'izay fomba hafa tsy isiny izao hoe fampidirana ponja ohatra ny mahazo any malama sy tan'ilay izao dia aoka ho jerena. Tsy sanatry avy mivava miteny ny tena aketo hoe miaro ny mpanao ratsy sanatria fa le izy kosa raha rehetra mahita ataoko mijery amin'ny maso tsy mitanilitsika rehetra fa lasa misy resaka ambadimbadika politika amin'ny fijeriko azy. Misy mamofokofona ambadika politika amin'ny fijeriko raha ireo raharaharo manokana. Nampidirina ponja vonjomaika eny an-tany mora omaly ariva izy Stanley Ramarvelo izay nolazaina fa manompa olona amin'ny alalan'ny compte fake izay tena mbola manjavonjavo taoriny ny fiatrehany ny fampanoavana ary nahidra eny an-tany mora ihany koa i Maherlanto manandafy noho ny vaovaona voakany momba teratany vahiny iray.
Fa andrafepetra ireo mpamily fiarakaretsaka mivondrona ao anatin'ny FTR. Malona ny nandaniany filan-kevitra ny tanàna Antananarivo ny asandreo taxi moto. Nanambara moa izy ireo fa tsy anaiky izany amboletra izany. Fanadidina nataony mialy rarombana. Tsy manaiky ary tsy mankasitraka hatramin'ny farany fampidigana sy ny fanomezan-dalana ireo taxi moto hiasa eto andrenivohitra ny fikambanany mpamily taxi mivondrona ao amin'ny FTR. Nambaran'izy ireo fa fifidianana natao amboletra sy natao terivamanta ny fandaniana io lalàna manome lalana ny taxi moto hiasa eto andrenivohitra io. Fanapotehany ben'ny tanàna Antananarivo tsotra izao ny fitadiavan'izy ireo ny zava-misy ho ny fanambakana nataon'ny fikambanany mpamily fiarakaretsaka eto andrenivohitra tamin'ity androany ity. Izay taxi ville maisy eto tanàna Antananarivo dia tsy mankasitraka ary tsy akatoa ny fifidianana amboletra natao tamin'ny filan-kevitra munisipaly Malzoma 30 septambra kiasika ny fanomezan-dalana ny taxi moto eto andrenivohitra. Ho anay taxi dia ireo fifidianana indroa metaona nandraisan'ny mpanolotsaina rehetra fanapahana ihany no manan-kery. Izay dia nombo-kevitra ary mankasitraka ireo mpanolotsaina TIM, Komba ary IRK sy nakasitraka an'iny fifidianana atao amboletra iny. Izay dia tsy manaiky ny fanapotehany ben'ny tanàna ny asan'ny fivelomanay. Noho izany zahay dia tsy anaiky ny asan'ny taxi moto ireo eo manodidina akaikin'ireo toeram-piatsonanay. Tomponantoka amin'izay fikorotanana loza sy ny fandriam-palema ateraky ity fanapahan-kevitra nataony amboletra ity ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ireo mpanolotsaina miarahaba aminy. Matokony fitsarana izay amin'ny fijerena masoa an'ity tanàna Antananarivo eto Madagasikara. Nanambara moa ny teo anivon'ny FTR fa isy ny fivoriam-be ho tanterahan'izy ireo tsy ho ela andraisana fanapahan-kevitra entitra kokoa raha minimanao be marenina sy mitazona izany amboletra nataon'izany ny ben'ny tanàna. Ny lafim-baovao sosialy indray 500 ny voaka malagasy no sokajiana ho zokiolona raha ny antotanisany voaka tamin'ny taona 2024 nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona. Nisy indrindra araka izany ny fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazety ny MBS teny amin'ny foyer de vie etsy Tanimora izay iray amin'ireo fikambanana mandray an-tanana azy ireny mikasika ny fiampianan'izy ireo sy ny fipetra takina ho an'ireo zokiolona te hiditra ao anatin'ity toerana fitazana olona efa nahazo taona ity. Mialy rarombana. Iray amin'ireo toby fitezana zokiolona eto amintsika rehefa nijoro nandritra ny 2 taona eto amin'ny foyer de vie eto Tanimora. Zokiolona 420 80 taona no miakatra no mipetraka sy raisina an-tanana maimaim-poana eto. Ankoatran'ny tsy maintsy anajana ireo fepetra rehetra apetraka ny fikambanana, misy ny dingana maro atao mialohan'ny andraisana ireo zokiolona ireo. Toy ny fiarahamonina rehetra, tsy laozana disadisa madinika isan-karazany, saingy hitadiavam-baolana hatrany izany isian'ny fiarahamonina mirindra. Zokiolona sahirana moa no karakaraina eto, izany hoe zokiolona tsy mahavely tena, tsisy fianakaviana mikarakara, mandeha manamarina zay hoe sahirana zay, izany hoe mandeha makany rainy amin'ny arabe zareo dia atonina dia teny amina ohatran'izay. Fa raha mbola any amin'ny fianakaviana izy dia marinay hoe tsy manana fahefana miankarakara azy tokoa na ve ilay fianakaviana. Ny hopitaly ohatra misy salama fa sitrana dia service social ny hopitaly. Any amin'ny fokotany efa mahafantatra ny fisinay amin'izay lehe fa roa telopolo zay raha mahita zokiolona sahirana ohatran'izany dia aterina ety aminay dia misy olon-tsotra fotsiny koa dia tonga manaritra azy eto. Dia misy koa zokiolona any malala fisinay dia tonga ho azy eto. Misy taratasy fanaovana miaraka amin'ny zokiolona naliavana. Voalohany manaiky atsitrapozy nipetraka eto aminay. Rehefa mafianao ny fipetra zany dia misy taratasy koa ilazana hoe raha sanatry tonga ny andrafatesany inona natao movo hoe alain'ny havany sao aleviny foyer de vie fa sabokin'olona. Fanakabe-tsahano ataoko eo 5 isanjaton'ilay zokiolona miditra eto aminay dia foyer de vie daholo no mandevina azy. Nisy ireo fa manana toetra raikitra, sarotrarotra manala ilay toetra izay efa nasatrin'ireo tany ivelany mahazokiolona zay nefa hita hoe tsy dia mety ilay izy. Saripady ny mitaiza zokiolona noho izy ireo efa nahazo taona. Noho izany, miankina amin'ny toe-pahasalamana sy ny toe-batan'izy ireo amin'ny ankapobeny ny sakafo omena ireto farany. Ny ankapobeny zany mitovy mila filan'ny sakafo filan'ny vatan'ny olona rehetra iny any zokiolona. Raha ohatra izy manana fahasarotana ny amin'ny vavony ohatra marary izany dia amin'izay fotoana izay mila amboarina ny kely misakafony mandritra ny fotoana rariny. Ohatra hoe misy tension afoana izy efa mila mpanafody izy dia ohatran'ny olona rehetra ny filanana sakafo. Fa ny tafikena omby, tafikena avy amin'ny biby zany
iny ihany no fialanay zany no finananay azy raha ohatrohatra koa izy hoe andeha koa manana misy aretina mahazo azy tapika eo a dia somary maivamaivana sakafo menay azy fa filana zany raha sakafo a dia mitovy amin'olona rehetra ihany. Manana fidiram-bola roa ny fikambanana ahafahana mamelona ireo zokiolona sahirana ireo. Eo ny fananana ny fikambanana toeram-pitsaboana misokatra ho an'ny olon-drehetra eto Tanimora sy eny Ambohimanambola. Eo ihany koa ny resaka fiompiana trondro sy ny fambolena. Ankoatra izay, mahazo fanampiana avy amin'ny fikambanana iray any Frantsa sy avy amin'ireo mahalala tanana ity fikambanana ity ahafahana mikarakara ireo zokiolona ireo araka ny fanazavana hatrany. Raha ny antontanisa nivoaka ny taona 1724 dia 2,700 tapitrisa nisan'ireo zokiolona 80 taona no miakatra maneran-tany. Isa izay avy roendy raha oharina tamin'isa nivoaka ny taona 790. Raha ny voalaza dia hiakatra hatrany amin'ny 2.2 miliara ny isan'izy ireo amin'ny taona 520. Fa miantso vonjy vokatry ny tsy fandriam-pahalemana izay mitranga ao an-toerana ireo mponina ao amin'ny fokontany Vatovantana ao anatin'ny distrika Anambohitra Atrimo. Fanafihana amin'ny tapediana no zava-miseho any an-toerana raha ny fanazavana ireo mponina ny resaka tamin'ny Germain Menjanahary androany. Isan'ny faritra mena amin'ny asandalo ny fokontany Vatovantana ao anatin'ny komina Ambato distrika Anambohitra Atrimo. Miravoravo tanana noho izany ny akabetsan'ireo mponina eo amin'ny asa fiveloman'izy ireo. Tokatrano hatrany amin'ny 320 no indray tafihan'ireo dalo mitapiadina raha ny fanazavana. 320 zay zao no mitafihan'ny dalo lasany avokoa ireo omby ary tamin'izany dia basy mahery vaika hatrany mampiasaina mety manahy rehefa tonga ny amin'ny valo alina na amin'ny eo ao. Olana lehibe ihany koa ny tsy fisian'ny trano ipetrahan'ireo mpitandron'ny filaminana ka nisy ny fampiresana izay nataon'ireo mponina tamin'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Antokotimo Mamamy Rabenirina. Tonga nanatitra ireo fampanantenana izay nataony tamin'ny mponina tany an-toerana arak'izany ity solombavam-bahoaka ity mba ahafahan'ireo vahoaka miverina tanteraka ao anatin'ny asa fiariana taony. 530 kilometatra eo miala avy eo amin'ny renivohitr'ny distrika zany hoe miala amin'ny lalam-pirenena faha-efatra iny adiny roa eo nanaovana izay 530 kilometatra izay amin'ny fiara tsy mataho-dalana anankiray. Tonga ety izay manohy ny resaka sy ny fitsidihana efa natao tamin'ity toerana ity volana vitsivitsy lasa zay ny amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana indrindra izay nilan'ny fokon'olona nanangana n'io fotodrafitrasa io tamin'ny herim-pon'ny fokon'olona. Izany hoe noho ny tsy fandriam-pahalemana dia tokony hisy mpitandro filaminana monina amin'ity faritra ity tsy ho an'ny fokontany Vatovantana irery fa ho an'ny tanàna manodidina. Kanefa noho ny tsy fisian'ny trano azon'izy ireo honenana dia tsy maintsy niverina any amin'ny toby misy azy ireo mpitandro filaminana ireo mandrapisin'izay trano izay. Nanolotra nanatitra ireo fitaovana rehetra ilaina amaranana an'io asa io isaorana amin'ny fokon'olona. Averika fa tena herim-pon'ny fokon'olona 100 isan-jato fotsiny no nahavitanan'io rindrina sy varavarana efa vita eo fa ny fanafona sy ny fampitana izay trano farany no iarahanay manatanteraka. Matoky izahay hoy ireo mponina fa afaka hiverina amin'ny fiariana tanteraka izay mponina eto amin'ity fokontany ity aorinin'izao. Ary takiny amin'ny fanjakana fohibe ny fandefasana avy hatrany ireo mpitandron'ny filaminana mba hanao ny asany aty ambanivohitra aty. Fa komuna iray anisan'ny ahitana trangana tsy fandriam-pahalemana tato anatin'ny 3 volana maromaro ny ao anatin'ny komuna ao Anjevagara. Efa misy ny ezaka ataony ao anivon'ny fiadidin'ny komuna hiadina amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hoy nambarany ben'ny tanàna avy any an-toerana. Ho sarotra mantsy nisy ny fampandrosoana raha tsy voafeny tsy fandriam-pahalemana araka ny angom-baovao nataony onjalalaina raha ny avy manana narindra ny faly raha manana rivo. Vato misakana ao amin'ny fampandrosoana ny komina ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny ben'ny tanàna Anjevagara. Tsy ao amin'ity komina ihany ahitana izay tsy fandriam-pahalemana izay fa saika manerana nosy mihitsy. Tsy tantaratra loatra ihany koa ny ezaka ataon'ny fanjakana hiadiana amin'izany. Saika isan'andro no hahenona resaka tsy fandriam-pahalemana na ho andreo komina an-drenivohitra indrindra moa fa ho andreo komina miataka ny tanan-dehibe. Antony maro no mahatonga ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ka anisan'ny mahatonga izany ny fahasahiranana lalina iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mihamaro ireo olona tonga mangataka fanampiana eny anivon'ny komina Anjevagara raha ny fanazavany ben'ny tanàna trany. Raha ny olana ohatran'ny komina rehetra ihany ny komina Anjevagara manana olana mihitsy
dia anisan'izany ohatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana tena sahirana ny olona amin'izao fotoana izao. Eo ny fiakaran'ny vidim-piainana, eo ihany koa moa ny vidina BPN tsy mitsaha mitombo, ny vidin'ny solika moa raha antsika manao ny ataony. Namafy ity bentanana ity fa tsy ampanampiana vahoaka eny fotony ny toana ara-tsy sosialy avy amin'ny fanjakana Foibe. Ny komina ihany no miezaka mitady mpiara-mombonantoka ahafahana manampy ireny olona trapasahiranina ireny. Raha ho an'ny komina Anjevagara manokana paikady mba ahafahana miady sy manohatra n'izay hoe fahasahiranam-bahoaka izay, miezaka izahay, tena hoe miezaka izahay manetsika ireo ataontsika hoe vadina sondrotry ny tany, ilay olona mba zanaky ny tanàna mba mahita mba azo lazaina hoe tafavoaka zany. Miezaka izahay mitady mpiara-mombonantoka ihany koa amin'ny alalan'ireny fikambana isan-karazany ireny. Misy ny fanampiana amin'ny fanjakana ohatra amin'ny resaka subvention sy ny namany, fa reny zany ohatra ny hoe karazana complémentaire fotsiny, fa ny tena mampiodina an'ilay commune sy havitana fotodrafitrasa eo anivon'ny commune dia ny fiarahana amin'ireo mpiara-mombonantoka ireo. Miainga avy any amin'ny fokotany sy ny komina ny fampandrosoana ny firenena ka tokony hitovy avokoa ny fitondrana ireo komina rehetra manerana ny nosy. Eny fa na dia tsy mitovy firiana politika amin'ny mpitondra azy amin'ny bentanana. Mila ampiarina ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Raha ny hita amin'izao fotoana izao manko dia mivangongo loatra any amin'ny filoham-pirenena sy aty amin'ny Foibe ny fitantanana. Misy ireo asa tokony ny bentanana no hanao azy nefa atao salvana izany mba hahazoana manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Vaovao avy any Mahajanga mitaraina noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ny any Mahajanga amin'izao fotoana izao. Manamafy ihany koa izy ireo fa mahatsiaro ataony mpitondra fanjakana Anjorombala MBS Mahajanga. Anisan'ny firenena tsy mahantra i Madagasikara, raha eo amin'ny lafiny tany azo volena no imasony sy nomezana lanja bebe kokoa. Manana tany midadasika isika ary anisan'ny tany mamokatra tokoa raha ity nositsika ity. Amin'izao fotoana izao anefa dia mampalahelo tokoa ny zava-misy satria na dia manana faniriana amboly ary ny eo anivon'ny tontolo ambanivohitra dia toa mangetahitam-boly lakana ihany noho ny tsy fandriam-pahalemana misy eto Madagasikara. Mitantaina ny fatratra moa ireo mponina satria maro ny asan-ny Jolay na andro izany, indrindra moa fa ny ala satria dia misy ireo mponina no tsy mandry anaty trano mihitsy rehefa alina ny andro noho ny fitaintainana misy aminazy. Distrikany Mitsinjo amin'ny komina ny Bekipay dia fatra Marambitsy zany Mitsinjo amiko reny votry ny Marambitsy zany. Karaha ataony tambanivohitra jiaby mijaly zahay any, tena mijaly. Ny mampijaly anay voalohany dia zao tany ambolena mihitsy. Satria atsika vahoaka fambolena ny zavatra iainantsika, fambolena ny zavatra afahantsika mamelo tegna angala borosay. Ka nisy problème tao tamin'ny district Mitsinjo tao tamin'ny fokotany Ankokala, fokotany Antany Malandy, fokotany Tsandrarafa. Tsy ninona izy fa nono hoe fanadiovana tany, kao tany agnatin'ny tany fehezin'ny asity, ireo moa miaro ny tontolo iainana. Nandeha tany zahay dia niantso ny chef cantonnement dia niantso andreo tamin'ny asity dia nanao nandeha namono sur terrain mihitsy namonjy an'ilay vahoaka ireo inona no marimaritra iraisana mba ahafahantsika sady ataontsika teromborina tsy mahavoan'ny reto asity reto, tsy mahavoan'ny chef cantonnement mba azahoan'ny valana tsy mandiariarina zavatra tokony ho ataony amin'ny fambolena satria tao zavatra misy dia hoe magnadio tany ireo olona ireo dia toriana tia Majunga dia hoe manapaka hazo. Malalaka tokoa ary midadasika i Madagasikara no raha anaovana ny asa fambolena. Saingy tsy hain'ny fanjakana no mijery akaiky azy ireo mba hiroborobo ny famokarana misy eto amintsika. Ilaina araka izany mba handefasana ireny teknisiana ara-pambolena ireny amin'ny toerana tokony hisy azy. Zany fambolena zany tena raha ataontsika raha ny tany jiaby ambolena Madagasikara ka nazo nambolena jiaby tsy mahantra Madagasikara sako mirehariany zany eto fa ny tany jiaby 1% tany Madagasikara any azontsika ambolena satria maninona manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ary ne tena atao mihitsy akiny ambolena mihitsy io zavatra io. Amin'izay ilay olona rehefa mahantra ilay olona tsy midinika tsony hoe ahoana no avy Madagasikara. Olona mahantra ka miteny an'izany tsony hoe inona no haniko ny androany, inona no haniko rapitso. Ka eja tena miteny aminareo anareo anatin'ny fitondrana mba ajerevonareo ny vahoaka zany tena nazaka anareo zany za manana any tanimbary misy za matoky hoe izy koa maso miteny maso nefa anagnako fa tsy afaka mamboly amin'ny toerana za satria nino tsy fandriam-pahalemana za mandeha tapahindreo roko dia voateny libre fotsiny le tany tsisy mpamboly 1% tany eto Madagasikara any namboletsika io zany mahatonga atsika mahantra io fa za miteny aminareo ataovinareo tsara be fandriam-pahalemana io fa tsy mahantra zany. Madagasikara tsy mahantra zany, tany ambolena maro, rano maro ary mba mangata kosa nareo misy toerana fambolena andefasinareo technicien zay ity. Io izy magnambaranareo tsy fampely technicien le tany ambolena misy fa ny fomba maîtrisena an'io rano io tsy ampy
lasa paika aby tany jiaby fa raha ao misy tena fambolena hainy hoe ty rano ty anaovantsika barazy ety ty rano ty azotsika tsara be tany agny anaovantsika an'izao ety ato anaovantsika fa zay agny manao zay say-pantany fotsiny mpamboly jiaby ka eto za de mba misariky ny saintsika aoka tsika am'izao magnambara anareo hoe zay tegna mahafantatra mihitsy ary anareo eto olona le efa tsy ilay le olona mba deraderainareo anareo ve agnatin'ty fitondragna ty mbola derainareo ty fitondragna ty raha zany zao de masaky miteny fa za tsy mideran'ty fitondragna ty tsony satria marary zahay agny zay tsary hitany zany eoa ty fitondragna ty tena nampitondra faisagna anay za tegna miteny mba tsary nahazo vaditsino ka andriamaniteny mavandy zao aminazy tsy nahazo any vaditsino zany tsisy tosoka fameno zany aminay aminareo ty anareo manana an'izany donc ngamba anareo ty ary za matoko tsy olo maro mahazo an'izany raha oisa ngamba ndako donc 2% vaoka Madagasikara mahazo an'izany aiza oiza basy zahay fa anareo mideraderan'ty fitondragna ty za aloha de tegna miteny anareo 100% za tsy tian'ty tsony zay marary nainay fa raha tianareo mbala hoe hofidinay mba tongava aminay ambanivola manareo mba agnambarana zavatra maharary anay maharary zay agnambanivolo zay tsy d'accord tsiny aminareo fa ataonay manakory ma zay mahantra zay tsy managna pouvoir fa ny zavatra hainay ny raha ihany reo zaonay fahefana mifidy io ho hitanareo porofoinay fa zay tsy mankatianareo tsony raha manana finiavana ampiroborobo sy ampandrosi ity firenena ity ny mpitondra dia nasa famokarana aloha ny tokony lahara-pahamehana mba sy ny firenena maleo teny eo ihany koa ny ametrarana ny fahandriam-pahalemana olo alaharina satria tena mijaly ny vahoaka mandrindriranantsy araka izany amin'ny asan-dahalo misy eto Madagasikara indrindra ny distrika Mitsinjo komina Bekopay faritra Maramby. Vaovao ny kolotsaina hatotosa ny 20 septambra lasa teo tany Antsiranana ary mifarana androany ny fankalazana ny taom-baovao iraisany malagasy andiany faefatra tamin'ity taona ity ny ompana betsaka tamin'ny famerenana ny asin'ny kolotsaina malagasy izay efa miavery onja lalaina raha naivomanana eo amindrindra tsara ny faly raha manana rivo. Hita taratra ankehitriny ny fahaverezana tsy kelikely indreo soatoavina mandrafitra ny kolotsaina malagasy. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny asindreo vakoka mampiavaka malagasy no ny fibosesika ireo fomba fiaina mampanaova indy ary koa ny teknôlôjia. Tsy ampy raha teo ireo rafitra isam-paritra ahafahana miaro sy mampita ny fahalalana ho an'ireo taranaka entina hampaharitra sy hampafantatra ny fomba mampanao. Voaterina tsangana ho famerenana ny asin'ny kolotsaina malagasy ny vovonam-be indray aman-dreny ara-drazana no volavolain'ny KMTM izay komity mikarakara ny taom-baovao iraisan'ny malagasy sy ny mamafy malagasy mampiray firenena mba ho famelomana ny ambom-pirenena amin'ny fanandratana ny kolotsaina ary ny fomba mampanaondy. Tamin'izany no ny konandoka nahateraka ny vaninandrom-pankalazana iraisana ny taom-baovao izay mifanarahana ho isaky ny tsinam-bolany lohataona izay efa natomboka tamin'ny volana septambra taona 17 teto andrenivohitra Madagasikara. Mahazava-dehibe ny famorenana amin'ny fomba mampanao sy ny kolotsaina malagasy mifototra ihany ny fampandrosoana paikany dia raha tsy misy tsy miorina fomba mampanao ilay paikady dia tsy mafiorina ary tsy aharitra misy finoana zay ho tratra hitandro raha mitony zao hetsika zay misy mampiasa agny ho tratra tsika hitandrona ampijoro ny firenena eo amin'ny fomba mampanao sy ny kolotsaina malagasy azy. Mila mirahina ny malagasy rehetra raha tiana hisy ny fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena. Samy manana ny fomba mampanao ny mampiavaka azy ny foko tsirairay ka izay no mila trandrahana hamerenana asiny indray ny kolotsaina malagasy. Tsy tokony tsontsoniavina ihany koa ny vakoka napetraka ireo ray aman-dreny teo aloha fa mety hiteraka voka-dratsy ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fanaovana izany. Manana ny asiny sy ny tantarany manokana ireny vakoka ireny ka mila hajaina. Miainga avy mitondra izay fanajana ny fomba sy ny vakoka malagasy izay ka mipakatra ny olom-pirenena tsirairay. Vaovao ny fanatanjahantena ao anatin'ny fiomanantanteraka amin'ny hetsika FIBA Africa Regional Youth Camp ny Federasiona Malagasy ny basketball amin'izao fotoana izao. Ampiantrano ity hetsika ity isika eto Madagasikara izay anomboka ny 12 hatramin'ny 13 Oktobra ho avy izao. Etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina no anatanterahana izany. Mpilalao sangany 12 hatramin'ny 17 taona no tsongaina avy amin'ireo firenena misy 15 mikambana ao anatin'ny FIBA Afrika no mandray anjara amin'ity hetsika fampiofanana sy fampianarana baskety ity. Raha ho an'ny Madagasikara manokana dia mpilalao zazavavy misy 12 miampy mpilalao zazalahy misy 9 ary mpanazatra misy 5 no isolotena ho amin'ny izany.
Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity dia nafana ny toetra ara-politika ao Burkina Faso nanomboka omaly. Nisy indray ny fanonganam-panjakana nataon'ireo miaramila tany an-toerana tamin'ny andron'ny omaly. Naongan'izy ireo ny filoha amperinasa ny letina kolonel Paul Henri Damiba ka ny kapteny Ibrahim Traoré no mitondra vonjimaika ny firenena ankehitriny. Javandray Maefa Tahirinena. Voavalo volana taty warian'ny fanonganam-panjakana nisy tao Burkina Faso, niroso tamin'ny fanonganam-panjakana indray ireo miaramila tany an-toerana omaly. Naongan'ireo miaramila namany ny filoha amperinasa ny letenant kolonely Paul Henri Damiba. Malamarena no efa nanomboka tsy nilamina ny tao amin'ny renivohitry Burkina Faso. Saika tapaka avokoa ny akamaroan'ireo lalana manodidina ny tobo miaramila sy ny manodidina ny foiben'ny fitondrana miaramila tao an-toerana. Feombasy sy tifitra maromaro ihany koa no reny manodidina nandritra izany, saingy tsy fantatra ny tena fiaviany. Omaly hariva tokony tamin'ny 7 ora tany ho any kosa no niakatra tamin'ny fahitalavim-panjakana tany an-toerana ireo miaramila manodidina ny 12 eo, saika misaritava sy arahana fitaovam-piadiana avokoa. Nanambara fa ampelantanan'izy ireo ny fahefana manomboka androany. Ary ny kapteny Ibrahim Traoré no mitondra vonjimaika ny firenena nanomboka omaly. Tsy fantatra mazava kosa hatramin'ny androany ny toerana misy ny letenant kolonely Paul Henri Damiba izay naongan'izy ireo. Ity farany izay marihana fa fanonganam-panjakana ihany koa no niekarany teo amin'ny fitondrana tamin'ny volana janoary lasa teo. Nakaton'ireo miaramila pikomy ny sisy tany ary narovana ny androm-panjakana rehetra nanomboka omaly. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isaoraka ianao. Nanaraka izany hatramin'ny farany fa mialoha ny sarantsika dia ampahafantarika ianao fa ny fandarana ahona marina arahin'ny fandarana Global News no arahinao aorian' izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'izao mitondra lohateny hoe Amour et tonnerre ho ary rahampitso alady kosa rahampitso alady alina izany dia ny horonan-tsary mitondra lohateny hoe End of Road no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS. Veno matompoko.